dia mpifaliana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny televizion Agape maneran-tany amin'ny tian'io ity faly izay mandroso ao tokantranonao ary ny izay fa ianao ihany koa dia efa eo am-piandrasana ny fandaharana amin'ny tian'io ity inona indray ny fandaharana ho haintsika eto fa alohany hanomezana anao ny fandaharana aloha dia tsara raha hivavakantsika satria izay foana ny tenin' Jesosy izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anarako mba tsy ho zava-poana ny zavatra ataontsika eto fa zavatra eo ambany fitarian'ny fanahy masina dia hivavaka avy hatramintsika efa tafiditra ato ihany koa moa pasteur Mario Razafimanjato fiadana ny tompo anao pasteur raha sitraka ao dia ameko anao avy hatrany mivavaka tompoko fanokafana ny fandaharana. Eny miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tenako tafiditra indray to anatin'ity fandaharana televizion Agape faly miaraba ny ray aman-dreny zokin'ny zandry izay tafiaraka indray anaraka ny fandaharana antsika dia aloha ny idirantsika amin'ilay fotoaton'ny fandaharana dia aloha hivavaka antsika ny zoton'izao. Andriamanitra ao misaotra sy midiranao izay fa sitraka ao ny anompona ianao ary mangataka ny fitarian'ny fanahy masina izay tompo metraka teny indray ao amponay tsiraray avy ary tary io izay tompo raha fa miranao izay rehetrarehetra rehetra mba tsy teny ho azy araka ny saina sy fahalalana nananay fa tena manaiky ny fitarian'ny fanahy masina dia misaotra indrindra tompo ny amin'ny vahiny izay nasainao androany ary misaotra fa anakambaran'ny mpiaino rehetra ianao sy ny mpijery indrindrandrindra ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo nanaovana izany bavaka izany. Amen. Amen. Ya makasitraka anao pasteur any amin'izay vavaka fanokafan'izay androany moa ny loha hevitra izay hoentsika eto dia mikasika manokana ny amin'ny vavaka sy ny fifadian-kanina izay no jerentsika androany. Tsika zanak'Andriamanitra dia tokony hiditra ao anatin'izay raha ohatra ka mbola tsy mahafantatra ianao androany inona tokoa moa izany dia androany dia ho fantatrao ny marina ary marina no hanafaka anao tsy ho andevy satria maro amintsika ny fifadianana nefa tsy fantatritsika hoe inona ny tena votoatiny inona marina moa ilay fifadian-kanina dia izany no antom-pisian' izao fandaharana izao ka dia tsy hampiandrena anao fa izay izany ny loha hevitrintsika androany fa dia alohany hidirantsika anatin'izay aloha dia andaontsika hifampiarahaba. Pasteur Mario moa izany izay efa nivavaka teo dia mbola mamerina hatrany fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao pasteur Mario tahian' Jesosy hatrany ianao. Ny tompo ianao raha mba avy fanja Chantal miaraba antsika hoe efa nahafery fotoana ny fiarabanana fa nahaferiko anao fitenenana. Amen. Ya eo ihany koa moa raha nadahery izay ao ambadimbadika ao iaraha-molavolana izao fandaharana izao dia manona fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao ihany koa raha nadahery. Dia misaotra anao raha nabavy Chantal ary miarabanao ihany koa tena hoe ny fiadanan'ny tompony eo aminao ihany koa ho antsika rehetrarehetra izay manatrika eto dia tena era-po era-tsaina mihitsy ihany mba hanolorako an'izany atao hoe fiarabana izany ary kopakopa-tanana ataoko solo fandraisan-tanana satria izay no fahalalafomba voalohany eo amintsika samy manan-kazy tsara rehetrarehetra. Amen. 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 Ya tsy adinontsika ny ao amin'ny lafiny teknika ao izay nisy raha nada Victoire ao ambadimbadika ao no mandrindra izao fandaharana izao ary androany ihany koa dia tsara ho raisintsika ihany koa reto vahintsika androany izay nisy ny Ravavy Soa izay avy any Lyon faly mandray anao tompoko ato anatin'ny fandaharana eto amin'ny televizion Agape miarabanao faly be izay mandray anao. Misaotra betsaka dia voninahitra moa n'Andriamanitra rery ihany mbola fanaritavo aminareo ihany koa zaho koa izany dia faly koa ny tenako miaraka amin'ny Agape izany maneran-tany efa elaela ihany moa nanarako an'ity tany aloha be tany dia rehefa nahita fiangonana dia somary varivariana dia avy eo tsaroako tapoka indray koa ilay izy dia verina indray koa za tady any radio Agape satria nafinaritra sady nampitombo be anahy ilay fanarahako anazy satria 24 heures sur 24 heures zany ilay izy dia tena mahafinaritra be fa tsy noana mihitsy ny anatin'izay tsy noana fa maheno tenin'Andriamanitra foana fa io tenin'Andriamanitra io manko ny tena mampitombo antsika kristianina. Safady kely ya hiditra ao anatin'ny fandaharana antsika avy eo dia mihina fa afaka mivalapatra tsara amin'izay fa alohan'ny hirosontsika aloha mbola misy vahintsika anankiray ihany koa
Horaisitsika dia avy eo antsika afaka miditra tsara ao anatin'ny fandarana. Miala tsindrindra nanapaka kely anao a. Tsy maninona ka, tsy maninona fa Elana tsindrindra lamina tompo. foana. Faiza mandamina mety miady. Amen. Ia dia tsy ahifana moa ny manamarika amintsika fa arak'izay fijona vavolombelona entiny teo am-piandohana izay dia efa misy ihany koa ny radio Agape moa izany izay efa nisy hatrinela mandeha 24 heures sur 24 ka ho anao izay mpanaraka ny televiziona mety ozy ianao hoe misy ve izany dia afaka mitsidika avy hatrany ianao ny site-ny radio Agape ihany koa dia afaka manaraka mivatanao ianao fa izay no ela fa raisitsika ihany koa ny vahintsika manaraka miarabanao raha vavy Julia tonga soa Amen. Dia faly koa ny tenako miarahaba antsika rehetra mpanaraka an'izao fandaharany TV Agape izao dia miarahaba ny tompona andraikitra ihany koa dia tena hoe feno fifaliana miatrano ato anatin'izao fandaharana izao ny amin'ny thème izay aroso androany dia mirary soa antsika rehetra dia samy tahian'Andriamanitra hatrany. Amen. Amen. Moa izany vahintsika mihitsy matematiky fa ho avy ihany izy amin'ny fijona vavolombelona fa dia izay no tafiandrena. Nadahery fa dia efa atolotrako aminao avy hatrany ny fanokafana an'izao fandaharana izao hoe inona marina moa ny atao hoe vavaka sy fifadian-kanina araka n'Andriamanitra dia ameko anao avy hatrany ny fitenenana. Ia, misaotra anao anabavy ary fantatsika moa fa tamin'ny farany teo dia niresaka ny atao hoe ampahafolokarena isika fahaizana atao hoe fizarana manome ny ampahafolokarena ihany koa na mihoatra aza ao an'Andriamanitra manome dia raisitsika mihitsy hoe fomba fivavahana tsy amin'ny teny ny atao hoe amin'ny fanomezana ampahafolokarena izao ndraitsika dia iresaka ny atao hoe fomba fivavahana tsy amin'ny teny fa amin'ny atao hoe fifadikanina indray sy vavaka sy fifadikanina izay ngamba raha ny tena marina zany dia hoe vavaka sy fifadikanina. Ahoana moa ny zavatra atao amin'izany ary inona moa no antony mahatonga antsika somary manindry kely ny fomba fivavahana vavaka sy mifahadianana io satria raha nresaktsika ampahafolokarena teo dia anisan'ny zavatra mamatotra ny olombelona indrindra dia ity vola ity ny fananana ny fotoanany dia ny ampahafolokarena moa zany dia efa voalaza tamin'izay fotoana izay fa tsy hamerina an'izay tsontsika fa hiditra indray tsika amin'ity fifadikanana sy vavaka ity izay hita koa fa mamatotra ny olombelona koa ny resaka sakafo zany mosary zany atao hoe kereo izay fiteny miasa zany tena zavatra mampitahotra mihitsy zany hoe tsy hihinan-kanina zany mampitahotra ny olombelona atao hoe maha-natiorany azy mihitsy dia mila asorina izy amin'izay mba hifantoka koa amin'ny ara-panahy satria nahalavo ny zanak'olombelona voalohany i Adama sy Eva dia lavo tamin'ny resaka hoe sakafo paoma zany resantsika tamin'ny resaka hoe sakafo nalavo azy ary taony fahalemena na voana azy dia nahalavo ihany koa raha somary mitarina ihany koa nahalavo any Esau izay rahalahin'i Jakoba dia io hanina io ihany koa zany hoe nafony ny fizokiana zany hoe nafony ilay ara-panahy nafony ilay tena fitahiana avy amin'Andriamanitra mivantana ara-panahy nafony no ny sakafo tamin'izay fotoana izay ary mifanohitra an'izay kosa ny nataony Jakoba izay ataoko hoe akasitrahan'Andriamanitra satria nafony kosa indray ny hanina manona koa ilay izy ary sakafo namboariny tsara matsiro nisy fofona tsara be tsy hohaniny ilay sakafo ny kolokolo ny fatratra nefa nafony ilay sakafo mba azahoany ny fizokiana nafony satria nona ny ralahany dia nomeny dia nafony satria nalaony natakalo ilay fizokiana izay nieveriny fa lehibe lavitra noho ny sakafo izany dia iresaka ny atao amin'izay resaka ty hoe mivavaka sy mifatianiny ity moa fa ataoko hoe mivavaka izany dia matetika izy miteny hoe mba hoanitra kasitrahanao Andriamanitra ny vavaka izay asandrako hanitra kasitrahana zany hoe hanitra nisy fofomanitra zany fofomanitra zany ohatra manao hoe raha ohatrany hoe raha hita zany ohatrany Andriamanitra ohatrany hoe manitra izy any vavaka asandratra zany izy ohatrany misy hoe misy raha manao soatana zany zay dia adika hoe manitra zany hoe ao anatin'izay voalohany zay dia misy ny atao hoe manome vavaka manome zany hoe manome ny fotoananao ny ampahafolokarenanao na mihoatra ny fahaizanao zay rehetra nanao na talenta na ina dia
manome ianao ary manome ihany koa anonona dia raha aveo koa misy ny atao hoe mivavaka amin'ny teny manome ny etaeta sy ny faniriana ao anatinao dia aveo koa le farany dia ny atao hoe mifady anina sy mivavaka izany hoe mametraka indrindra ny anoanana ny etaeta ao anatinao fa atolotra kosa ny ara-panahy ifandray amin'Andriamanitra zany hoe raha izy ty resaka hoe mifady hanina ty moa no esahana dia angamba ao amin'ny Matthieu 7:24 hatramin'ny 7:25 dia ahitana ny izay resaka fady hanina izay indrindra zany raha Jesosy no miteny eto dia zao zavatra hita eto, ny zavatra nisy toe-javatra niseho tamin'izay fotoana izay raha jerentsika iny zao amin'ny Baiboly zany Matthieu 7:24 sy ny 15 dia izao ny voalaza ao amin'ny anaran'ny Tompo. Matthieu 7 isika teo ny 15 sy ny 15 izao voasoratra ao. Dia nakany amin'ny Jesosy ny mpianatra Jaona nakananao hoe nahoana izahay sy ny fariseo no mifady hanina matetika fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady. Ary hoy Jesosy taminy, mo mahay misaona va ny havan'ny mpapakatra raha mbola eo aminy ihany ny mpapakatra, fa ho avy ny andro izay anesorana ny mpapakatra hiala aminy dia amin'izay vao hifady izy. Izany hoe ny fifadikanana zany dia zavatra efa fantatry ny Tompo fa tsy maintsy ho atao. Ary matetika izy miteny raha mifady hanina ianareo dia zao atao. Izany hoe efa zavatra efa napetra mihitsy tokony ho atao. Sahala amin'ny ampafolon-karena. Izy raha mivavaka ianareo dia mitokana hevitra zany rehetrarehetra zany hoe misy zavatra napetrany toromarika napetrany. Ny fifadikanana zany dia toromarika napetraka ny Tompo mihitsy. Ny antony dia anehoana zavatra izay horesahantsika hoe inona moa ny antony olona izay neto, fa ny karazana fifadikanana kosa dia misy karazany izy io satria tsaroana koa fa misy tenin'ny Paoly izay mitondra fahendrena indrindra resaka fiarahana amin'ny Tompo dia hoe hoy izy eo amin'ny Galatiana 2:20 ny Paoly, voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy dia nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Dia rehefa miverina eto foana ny resaka hoe raha voaomby tao miaraka tamin'ny Kristy dia velona tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Misy fahavelomana, fa izay ivelomako ankehitriny izy dia amin'ny nofo dia ivelomana amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Zany misy resaka fivelomana hoe zany raha mifady hanina zany ianao miaraka amin'ny Kristy satria Kristy famatongana koa amin'ny Kristy dia ny fifadikanana vavaka zany misy famatongana fifandraisana dia mila lanjalanjaina izy io fa tsy mahazo atao tafahoatra ihany koa fa asiana équilibre hoy ny fiteny zany satria tsy voasitsika ny vaovao fa nisy fotoana tany Kenya tsy voela raha ny totaliana tamina fiangonana ataoko hoe anankiray izay dia nakaton'ny fanjakana Keniana ny fiangonana 5 tamin'izy io satria nisy mpitondra fivavahana anankiray nampifady hanina ny mpivavaka rehetrarehetra tao aminy zany mandra-pahafatiny mihitsy zany mifady hanina dia nisy raha tsy diso 720 olona no maty tao anatin'izay, vavaka no maty tao anatin'izay. Zany hoe mifady nampianarina izany hoe mifady hanina mandra-pahafaty fa zay hoe nahitana Kristy. Ka eto le atao hoe fanomezana fampianarana diso fa ny fampianarana ao amin'ny Kristy ao amin'ny Jesosy zany dia misy fandanjalanjana mihitsy zany. Zany hoe tsy natao hahafaty anao le izy fa natao kosa amelona anao aza eo amin'ny aina vatana fanahy mihitsy indrindra fa miara-panahy. Misy karazana fomba atao hoe fomba fifadikanana dia misy ny atao hoe manendry tsy manendry vetikanina izy fa tsy manendry vetikanina izy, tsy manendry ranon-javatra izy fa misotro rano fotsiny kosa ihany. Ao Matthieu 7:4 dia Jesosy nifady hanina zany Jesosy ary 40 andro sy 40 alina ka noho ny afaka zany voasoratra tao dia nona izy. Dia ao amin'ny Luka 7:4 koa ahitana an'izay mivavaka zany dia nona izy tsy niresaka mihitsy tato hoe tsy nisotro rano izy. 40 andro sy 40 alina dia nifady vetikanina izy
fa ny sotro rano satria tsisy resaka ato hoe tsy nisotro rano izy. Ny antony dia hoe Jesosy hoe mila mifadianina, tsy mila mifadianina anie Jesosy Andriamanitra, fa nampiseho izy hoe raha nofo amandra ianao dia asio fandanjalanjana fa raha ohatra ianao fady hanina tsy mihinana vetika hanina mandritra ny 40 andro zany dia misotro rano. Fa misy ny fady hanina 40 andro sahala amin'ny Mosesy sy sahala amin'ny Elia 40 andro tsy nanendrina hanina na rano, fa iny kosa dia miavaka hafa mihitsy zany, hafa mihitsy no tondrany an'ireny fa aminany ireny hafa mihitsy ary iny misy fiarovana manokana avy amin'Andriamanitra. Ka rehefa tsy izay le aminao zany tsy Mosesy aloha ianao sady tsy Elia ianao dia tsy tokony anaonao foana. Ny antony nolazaiko eto dia ny ainanay teto zany nahita mpanaraka misy zany hoe misy mpiara-mivavaka vitsivitsy nanao an'izay nahazo fampianarany diso tany ambadika tany, ny fadianina lava reny be sy ny karazany tsy mihinan-kanina mihitsy. Ny anankiray moa efa maty, ny anankiray kosa dia lasa adala. Satria manina? Satria tsy sitrak'Andriamanitra ny ampahorinao ny tempolony ihany koa, satria tempolin'Andriamanitra ianao ka tsy ho adino, fa misy fandanjalanjana ihany koa. Afa-tsy ny salamina hoe ny fadikanina izay nataony Estera zao dia sady ny fady hanina izy no ny fady rano, satria miteny hoe tsy misotro rano koa mandritra ny 3 andro. Ary iny rehefa ara siantifika dia ny 3 andro mihitsy zany rehefa mandritra ny 3 andro ianao no tsy misotro rano dia ataon'zareo hoe eo ny fetra farany. Fa mihoatra an'izay dia manjary tsy misy tsony zany ilay reserve any amin'ny cellule ka mety tsy sokatra tsony ny voa sy ny karazany dia mety hanimba n'ilay tenan'ny olona. Zareo dokotera moa tena mahalala an'izany, ary ny fitarihan'ny fanamasina fatany mihitsy hatreto koa ny fetra ny olombelona. Misy koa nefa ny atao hoe fadikanina ihany koa mikasika ny hoe famerana ny sakafo hohanina angamba zany, famerana ohatran'ny hoe tianany hoe apahany angamba n'ilay zany, apahany zao amin'ny Daniel 7:7 moa dia ahitana an'izany hoe ferana sakafo hoanikotrana ihany no hohaniny, na ny sasany koa hoe legioma ihany no hohaniny. Izay zavatra izay indray dia arakaraka izay fotoana anaovany azy fa tsisy olana akory amin'izay fotoana izay. Inona moa no tena antony mbola azontsika resahana eo ny antony ifadikanina, fa ny zavatra lehibe fotsiny tsara fantatra dia hoe vavaka izy io, vavaka ifadikanina io, ka tsy misaraka mihitsy ny atao hoe mifady hanina sy mivavaka sy mifady hanina ny antsika, fa tsy mitovy misala amin'ny Silamo ny antsika. Ny Silamo tsy fantatra izy na mivavaka izy na ahoana, fa izy moa avy eo dia mahita tsika indraindray misy ny sasany amin'izy ireny mifady hanina, sy avy eo bevizitina be izy mandritra ny tsy azo kitikitiana mihitsy fa moramora tezitra be. Indraindray misy ohatr'izany matetika hita, dia rehefa tonga ny hariva dia fety be lahita, fety be tsy andeha hoe tsikerana zany akorintsika, fa ilay vavaka aiza. Satria Jesosy nampianatra mihitsy fa raha mifady hanina ianao dia sasao mitavo anao. Matoy izy manao an'izay ne tena tsotra mihitsy ny resahako hoe matoy izy manao an'izay tsy hoe ho aseho amin'ny olona le izy, fa ny zavatra hitany raha ohatra ianao tsy mihinan-kanina ka tsy hotsanonao, tsy borosianao ny nifinao, tsy hotsanonao, mazava ho azy ianao fa mety misy fofona voakany aminao manelitelina ny kapako. Misy resaka ohatr'izay tsy misasy ianao nefa ianao rehefa tsy mihinan-kanina mamoaka zavatra ny fihinanao, zavatra siantifika mihitsy le izy. Azo atao an'izay ary tsy miteniteny foana Jesosy fa dia Andriamanitra ny izy ihany ny tompon'ny siansy, fantany daholo zany. Ary eto dia ny fanaovana fadikanina dia ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra mihitsy. Ateo inon'Andriamanitra moa mifady hanina anao, tsy ho azy mihitsy any mifady hanina ataonao, tsy ho azy ihany koa ny ampahafolo-karena ataonao, fa ho anao zany mba hahafahanao manafaka ny fatotra angamba. Satria hitantsika ato amin'ny Isaia 20:15 dia tena faranako angamba aloha ny anjarako amin'izao tapany voalohany zao hoe mofo vadikanina toy izao va no ankasitrahako ho Jehova zany ao amin'ny Isaia 20:15. Dia andro ampahorinan'ny olona ny tenany ve? Eto izy dia mazava hoe ampahorinao ve ny tenanao, zay ve ny ilana an'ilay fady hanina? Satria misy olona dia mampahory tenany fotsiny mefara fahafatesana zany ny sasany. Ny ampahondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny amelatra lamba fisaonana raharan-davenona ho fandrina, moa izany va no nataonao ho fifadiana sy andro ankasitrahan'i Jehova?
tsy izao va ny fifadikanana ozy izay kastrana dia ny amahany famatorany faharatsiny, ny amboraka ny fehin'ny zioka, ny andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioka rehetra, moatsy ny zarany nofonao hoaninao na va sy ny ampiantrany oromanjenjena ary mba anafinao izay hitanao famitanjaka ka tsy irilombelona amin'ny namanao ianao. Raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao no loha lalanao ary ny voninahitry Jehova no vody lalanao. Eto dia le hoe mamatotra mamaha ny famatorana dia nisy hitaditsika tao amin'ny mpianatry Jesosy zay nandroka dia mony tsy afaka le izy dia hozy Jesosy hoe ny karazana tahaka tony dia tsy afaka raha tsy vavaka sy ny fifadikana. Dia izay zany no tapany voalohany hoe satria hosokafantsika amin'izay ny resaka fa everiko fa atonony aloha atreo mba hanokafaka ny fijoroana vavolombelona sy ny fizarana ihany koa. Dia averiko aminao raha navavy Chantal ny fandrindrana ny manaraka. Ia, misaotra anao rana baheriny amin'izay fanazavana fanokafana ny fandara zay androantsika dia andray manokana ihany koa ny madame pasteur izay efa vonimboninao izy dia rahatsika avetrany ahoana madame pasteur ny torohevitra omenao zany eto mikasika ny vavaka sy ny fifadiakanina izay araka n'Andriamanitra satria maro no mifadianana amin'izao fotoan'izao fa tsy fantany hoe inona marina moa ny fifadiakanina dia izany no ampisian'izao fandara izao ka dia miarabanao hatrany manona fiadanan'ny tomponao sy ny ankonanao ary faly izay mandray anao eto amin'ny televizion Nagabe menanao fitenenana tompo. Eny ny faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia tonoana amintsika ny fiadanan'Andriamanitra. Ny fifadikanana dia tena zavatra lehibe eo anaty an'Andriamanitra tokoa ary ny tena important moa dia zany hoe manao zavatra anankiray dia zavatra akasitran'Andriamanitra, zavatra tena araka ny fon'Andriamanitra satria matiantoka be tsika raha hoe misy zavatra ataontsika effort ataontsika investissement ataontsika nefany tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tena tetako hoe matiantoka. Ka raha ny baiboly fotsiny jerevantsika hoe ohatrany ahoana ny fifadikanana akasitran'Andriamanitra efa nilaza moa ny anadahntsika teo fa etiko manampy an'izay dia raha mijery ny olona rehetrarehetra izay atao anatin'ny baiboly nanao fifadikanana ka nakasitran'Andriamanitra nahita vokatra. Izay moa zany ny alalana hoe akasitran'Andriamanitra ilay fifadikanana dia misy vokany ilay izy. Misy zavatra mitranga orin'ilay fifadikanana, misy valim-bavaka, misy fiasan'Andriamanitra, misy an'Andriamanitra miditra tsehatra ao anatina situation anankiray, misy an'Andriamanitra koa miova hevitra manoloana ny décision ifandraisiny. Ohatra fotsiny zao hoe raha resika ny mponina tao Ninive, ny mponina tao Ninive dia mpanota amin'ny bokin'ny Jona no ahitantsika an'izany. Nanapa-kevitra Andriamanitra fa ho arigako ny mponina tao Ninive rehefa afaka-10 andro fa mandany ianao Jona ampiomany ny olona. Dia rehefa nitory Jona dia ny zavatra nisy tonga dia nanetry tena daoly hatrany amin'ny mpanjaka ka hatrany amin'ny zazakely tsisy nihinan-kanina fa ndao hivavaka tsika, ndao tsika hifadianana, tsy hanendry hanina sady tsy hisotro rano mihitsy mandritry ny teloana mba tena angatantsika famindrapon'Andriamanitra. Dia rehefa nifadianana ny vahoaka rehetrarehetra nanomboka tany amin'ny mpitondra fanjakana ka hatrany amin'ny ankizy kely madinika dia nakasitran'Andriamanitra ilay izy ary rehefa nakasitran'Andriamanitra dia niova hevitra Andriamanitra niala tamin'izay fahatezerana izay izay fahatezerana saika andringana saika amono ny mponina tao Ninive rehetra zany. Io zany tsika dia mahita hoe rehefa akasitran'Andriamanitra ny fifadikanana dia misy zavatra mitranga ao aorianany, tsy maintsy misy zavatra mitranga foana. Ka ahoana ary ilay fifadikanana akasitran'Andriamanitra? Ny fifadikanana akasitran'Andriamanitra dia voalohany indrindra ilay fifadikanana mendrika fanetretena. Fanetretena zany hoe mitady an'Andriamanitra ianao satria misy zavatra tsapanao hoe ho an'ny mponina tao Ninive zao dia tsapany hoe mpanota zareo, misy fahotana atao izay tsy nakasitran'Andriamanitra. Dia ny olona anankiray zany rehefa miditra anaty fifadikanana ny tsara indrindra dia ilay hoe
izay hoe andeha hanetry tena anatrehan'Andriamanitra betsaka ny olona miditra fivadikana dia angata-javatra amin'Andriamanitra satria misy zavatra ohatr'izao ilaiko dia hifadianina satria misy zavatra tadiaviko dia hifadianina tsara izay azontsika atao koa izay fanotena kasitrahan'Andriamanitra voalohany indrindra dia ilay hoe miditra amin'ny fanetretena anatrehan'Andriamanitra ina amin'ilay fanetretena misy zavatra tsapanao tena tsy mety izany fiainako izany misy fahotana ny fiainako misy zavatra ratsy ny fiainako andeha tena hanetry tena hibebaka ndraindraitsika mety hoe maheno feo amin'ny tompo hoe misy zavatra ohatr'izao ny fiainanao tsy mety izao fitondran-tenanao izao tsy mety izao fiainanao izao dia miditra ao anatin'ilay fanetretena dia hifona anantona an'Andriamanitra ary ilay fifonana sy ilay fibebahana ao anaty fivadikana tena mahakasika ny fon'Andriamanitra ary eo akasitrahan'Andriamanitra izay ao ambadika izay tsy voatery zany hoe angata-javatra be dehibe rehefa mifadiana fa izay fanetretenanao izay fotsiny dia voalohany indrindra mitondra fahasotrahana ho anao manarakaraka an'izay ianao rehefa voatany lafiny ara-panahy dia hoe inona ny fankasitrahana ny fivadikanana akasitrahan'Andriamanitra dia fialana amin'ny ratsy ao anatin'ny fivadikaninao zany dia tsy maintsy misy tokony ezaka atao hialana amin'ny ratsy tsy maintsy hoe dinianao ny fiainanao dia misy zavatra ahitsakitsanao fa raha ohatra ianao ka miditra ny fivadikanana ka ohatran'ilay teo ihany ny fiainanao dia mazava ho azy tsy misy vokatra zany ilay izy ohatrany hoe mifampahoritena fotsiny fa ny tena izy izao misy teboka anankiray toetra ray ohatra fomba fanao anankiray ohatra fahazaran-dratsy anankiray ohatra fahotana anankiray ohatra fiainako dia iny hiditra fivadikanana tena hoe hanetry tena hatreha tompo fa manaiky fa tena misy an'ity poin anankiray ty tiako hoentina amin'ny tompo hialana tanteraka ary tena ekeko fa tena tsy mety dia izay fanetretena vidirana anatin'izay fivadikanana izay fanapahan-kevitra indrindraindrindra fandraisana fanapahan-kevitra izay zany ny tena zava-dehibe hoe miditra anaty fivadikanana dia manapa-kevitra hoe hiala amin'ity zavatra ratsy ity izay ny tena important indrindra dia tena miala tokoa ianao dia mahatonga ilay fivadikananao akasitrahan'Andriamanitra mahafaly an'Andriamanitra ary tsika mora mamaky an'io Isaia 58 io dia tena mazava ho azy fa manamarina izay zavatra voalaza rehetrarehetra izay hoe fivadikanana akasitrahako hamandy fatoran'ny faratsiana amboraka ny feny zioka andefa ny ampahoriana ho afaka anapatapaka ny zioka rehetra zioka mety mamaty-patotra zioka-pahotana dia fanapahan-kevitrika hoe anapatapaka an'ireny siaraka amin'ireny hiala amin'ireny izay zany tena hoe fivadikanana akasitrahan'Andriamanitra vonahatra ho an'ny tompo averiko any amin'ny tompon'andraikitra ny heviko dia makasitraka anao mazany-pahasalaviny amin'izay anjara biriky nentinao izay mino fa atsika izay mety efa nametra-panontaniana tao anaty izay fanazavana roa ny fanesy izay dia efa maro ny zavatra voaray antsika sahady tao anatin'izay dia makasitraka indrindra ny ranontsika ara dia alohan'ny toizantsika lalindalina rana dahery andray témoignage ve tsika sa mbola iroso aloha ho antsika izay manana fanontaniana moa izany dia aza misalasala manoratra eo ambany eo na afaka manokatra micro avy an-trano ianao dia mametraka fanontaniana alohan'ny idirantsika eo amin'ny témoignage aloha ohatra ka misy tsy mahazo tsara inona marina moa izany raha ohatra moa ka efa nazavatra amintsika izy tao anatin'ny fanazavana roa teo dia averiko kelany aminao aloha ny fitenenana rana dahery ary alohan'ny ndraisantsika ny vahiny izay hitondra ny fijoroana vavolombelona eny ary sotanao ary ny amoa fanamafisana ny lazainy madame pasteur teo mikasika ny atao hoe fivadikanana misy zany atao hoe fatotra eo aminao raha ny voalaza eo amin'ny Isaia fa 7:15 tokoa dia hoe misy fatotra mila tena hoe tapahana mihitsy zany ka mety tsy afaka ny herin'ny olombelona dia mangataka ny herin'Andriamanitra anampy azy rehefa hita ny marina dia ny marina mety hanafaka azy ary ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa io tenin'ny Jesosy io teny ao amin'ny soratra masina hoe raha ny fantatra ireo ny marina dia ny marina ny manafaka anareo tsy mandeha voa raha ny Jesosy Kristy ny zanaka ny manafaka dia afaka tokoa nareo ny ainako izy io 2 taona lasa zay ataoko fotely fotsiny ilay izy mba falokafam-bavony amin'ireo izay hijoro vavolombelona rehefa avy eo fa mba fijoro vavolombelona kely mba ataoko hoe ny fahadianana voalohany nataoko tamin'izay 2 taona lasa zay za zany dia voafatotra tamin'ny resaka atao hoe fifohana tsigara satria tsigara nanomboka tamin'ny
fa 4 taona mbola kely dia efa mifoka sigara, tena mifoka sigara be mihitsy ary io sigara io tamin'izany fotoana zany dia tena niraikitra tamiko mihitsy, tena nisy fatotra tamiko mihitsy zany, nisy fatotra be tamiko fa tao an-tsaiko raha tamin'izany angamba raha ho faty dia mbola misy sigara farany fo ohatr'izany tao an-tsaiko tamin'izany fotoana zany. Ary na marary ary ndraindray misy fotoana marary dia tsy maintsy asiana sigara foana akaiko mba handraisako an'ilay sigara mifoka foana dia tena voafatotra mihitsy zany satria na migaingaina ary ho andro io dia ampiretiky foana ny sigara. Dia ny zavatra misy zany tena tsapako fa fatotra ilay izy. Misy fotoana amin'izay zany resy lahatra fa andevozon'ilay sigara, fantatro ny marina fa nandevoziny ary dia nampiasaina daholo karazana rehetrarehetra raha medikaly rehetrarehetra io, patsa sy ny karazany, ny patsa mipetraka ny sigara ihany koa foana ny fangaro tsy mety mihitsy ilay izy tsy nalefa tany amin'izany atao hoe niditra tany amin'ny salle amin'ny dokotera dia amin'ny salle d'opération dia tsindrominy dia ozy hoe mijanona kely efa kadina fa voaka ianao dia afaka tabagista koa zany dia nivoaka avy eo tsy afaka koa izy fa nandingana dia nandrehitra indray. Dia tapaka ny hevitro ary nangataka tamin'ny vadiko satria rehefa mindray andeotsika mifady hanina ampio fa mila afaka min'ity fatotro ity fa tsy lasa koa misy. Dia nandritra ny 3 andro izay mivady fady hanina ohatrany hoe fady hanina estera zany izy mifady hanina izay satria hita ilay izy fa tena hamono azy zany zavatra hamono azy izy nefa tsy ho afaka. Dia mifady hanina izay dia isaky mangetragetra te hifoka sigara dia teny mivavaka mangetragetra ndray hivavaka tsika dia mamaky teny dia mamaky teny dia mamaky teny dia mivavaka mamaky teny dia mivavaka. Tena mijovavolombelona fa nandritra ny 3 andro vitako ny tsy mifoka 3 andro fa nivavaka sy ny fady hanina tonga ny faha 3 andro tapitra ny faha 3 andro ohatran'ireny olona tsy mifoka sigara hatr'izay nienako fa fahagagana be teo amiko sy zavatra tena 20 taona lasa zay tena hoe io rivotra io eniko ny tsirony nasehon'Andriamanitra hoe eny io zany tsirony oksizena dia tena eniko ilay izy ary efa eniko ilay izy dia izako hoe taizany Andriamanitra ny tsy mba nahitako an'izany hatramin'izay dia izako hoe tsy hiverina intsony ary tena tsy hiverina intsony zany ko tsy misakana fa any anatin'ny nofo indraindray misy manofo eo foka sigara indraindray dia taitra be eo anatin'ny nofo hoe inona indray ty ataoko dia manao an'izany fa tena hoe tena rehefa afaka ka ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa fa tsy miverina intsony amin'ireny fatotra ireny. Fa fijoroana vavolombelona kely nasetroko eo mba fanokafam-bavony sy ampitaina ihany koa any fanokafana ny fijoroana vavolombelona hafa midy ny micro anao ranavavy fa dia aperiko any aminao andridrana ny rehetra. Ia, makasitraka anao raha nataherina amin'izay fijoroana vavolombelona izay izay tokoa moa araka ilay tenin' Jesosy hoe ny karazany iny dia tsy afaka raha tsy amin'ny vavaka sy ny fifadian-kanina. Dia hitsy avy hatrany ary hiditra avy hatrany anatin'ny fijoroana vavolombelona tsika raha dia raisika avy hatrany Rahavavy Julia mikasika izay fifadian-kanina izay menanao fitenenana ary Rahavavy Julia. Makasitraka indrindra nanome ny fitenenana dia mijoro vavolombelona moa mikasika an'izay tema androan'izay hoe vavaka sy fifadian-kanina izay. Maro no fanazavana efa naintin'ny mpanofon'Andriamanitra rehetra teo fa tiako ambara aloha dia izao hoe anisany mampiavaka ny fiangonana arabe ny fifadian-kanina. Anisany lafim-piainana ny ainako teo amin'ny fiainako tamin'ny hoe nahafantarako hoe izany vavaka ny fifadian-kanina. Raha ny vavaka tany aloha dia tsy mba nahafantatra an'izany hoe mifady hanina izany. Tsy mba misy amin'ny fiangonana tsy miaina ao anatin'izany vavaka sy fifadian-kanina izany. Fa tato anatin'ny fiangonana arabe no nahaizako, nahafantarako, ny ainako ao anatin'izany vavaka sy fifadian-kanina izany. Tany Liban, niasa tany Liban no nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako.
dia rehefa nandray an'i Jesosy nandray an'i Jesosy moa zany dia araka an'izay efa fanazavana entiko izay hoe tato anatin'izao fiangonana izao no nahafantarako ny vavaka sy fifadikanana. Dia isaky ny sabotsy zany, sabata masina, dia misy vavaka sy fifadikanana ato anatin'ny fiangonana. Dia teny am-piandohana dia ohatran'ny salasala ihany satria mbola tsy fantako mazava hoe inona marina ilay tena hoe vavaka sy fifadikanana. Fa rehefa nandeha ny fotoana amin'ny voalohany aloha tena tsy nahavita na iray andro ary tena tsy vitako. Dia nanomboka nampahafantary ny tompo, mandeha teny ny fotoana, ahozy izy ny tompo hoe ianao tsy maintsy miaina fa za kosa tsy maintsy mitombo. Izay zany tenin'Andriamanitra naharesy lahatra tanteraka hoe za zany tsy maintsy manombo an'ity nofoko ity, tsy maintsy manombo ny tenako raha te hitombo ao amin'Andriamanitra. Dia niezaka foana teny dia isaorako ny tompo navita hoe ao anatiko foana ilay etaeta rehefa tonga ny sabata masina zany ifantoka tanteraka amin'ny vavaka sy fifadikanana dia mitohy hatrany zany hatramin'izao fotoana izao. Dia rehefa tany Liban moa zany rehefa tena hoe nijoro ny fiangonana Agape tao a Liban dia anisany voatendry mpiandraikitra zany tao anatin'ny fiangonana. Dia tena hijoroako vavolombelona fa na ny fiangonana tany Liban koa dia tena hoe miaina tao anatin'izay vavaka sy fifadikanana izay. Dia maha-mpiandraikitra zany dia maro ny andraikitra, maro ny zavatra sahanao anatin'ny fiangonana. Dia tena hoe nanokana fotoana mihitsy izay mpiandraikitra isaky ny larobia izay dia andaontsika hanokana fotoana tena hoe anatoanantsika an'Andriamanitra, tena hoe anakakezantsika an'Andriamanitra, hitadiavantsika an'Andriamanitra satria tsy mora ilay asa nametrahan'ny tompo antsika, tsy mora ilay asa niantsoan'ny tompo. Izany hoe mpiandraikitra izany dia izay hoe misy andraikitra raisina ao anatin'izay dia tena hoe miaina tao anatin'izany izahay tao Liban. Dia mino fa mbola mitohy foana zany hatramin'izao satria za zany efa tsy any Liban intsony fa eto Fransa indray. Dia izay zany tena hoe anisan'ny fijoroana vavolombelona entiko eto amintsika, fa anisan'ny tena hoe mampandroso ny fiainam-panahinao, anisan'ny tena hoe mampitombo ny fiainanao ao amin'Andriamanitra, ny fidiranao amin'ny vavaka sy fifadikanana. Jesosy Kristy moa zany tena ohatra lehibe ho antsika satria izy dia tena hoe nitokana 7 andro sy 7 alina. Za zany mbola tsy nanao an'izay aloha, mbola tsy nahavita an'izay vitan'i Jesosy izay hoe nanao vavaka sy fifadikanana 7 andro sy 7 alina, fa efa nanao ihany koa nisy fotoana nanao 3 andro fa tamin'ny voalohany tena tsy nahavita satria arak'izay hoe niasa tany Liban zany dia ianao raha tsy tena mifantoka tanteraka ao anatin'ilay vavaka dia tsy feno hery, tena tsy mahazo hery mihitsy ianao zany satria tonga dia nofinao no henonao hoe reraka satria sady miasa ianao. Dia tamin'ny faharoa andro tena nitsirepirepo mihitsy dia Jesosy amin'ny foana. Fa ankehitriny tena hoe isaorako ny tompo mba mahavita an'ilay 3 andro. Nisy fotoana koa moa zany hoe niditra tao anatin'ny vavaka sy fifadikanana 21 jours. Tao anatin'izany ry havana ny tena hoe nanamboaran'ny tompo anahy, tao anatin'izany ny tena hoe nanavaozan'ny tompo ny toetrako, izay hoe nisy fanazavana efa henontsika teo hoe matoy ianao miditra ao anatin'ny ilay vavaka sy fifadikanana dia izay hoe vonona ianao ny vavaka, vonona ianao ny anaisitra n'izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mitoetra ao anatinao ao, mamily toetra mamatotra anao ny zavatra, ny fahazaran-dratsy ao anatinao. Anisan'ny tena voafatotra tao amin'ny kafe io, na impolo na indroapolo misotro kafe ary havana tsy mampaninana azy zany lafiny ara-nofo izay anisany hoe lafiny ara-nofo tena voafatotra mihitsy na alohan'ny hatory aza
hoe mbola hisotro kafe mbola matory tsara, tena hoe ny fatorany kafe. Fa raha vao niditra ao anatin'ny vavaka sy fifadikanana, tena ny esorin'ny tompo tanteraka. Fa na atao eo amin'ny oroko ary ny kafe ny fofony tsy mataitra intsony. Tena hoe tena afaka tanteraka zany, tena afaka. Ankoatran'ny hoe toetra maro isan-karazany, fijangajangana, fisotroana. Tena hoe hijoroako vavolombelona ary tsy mahamenatra anahy mihitsy no mijoro vavolombelona amin'izany. Fa anisan'ny toetra tena hoe namatotra anahy zany. Fa tao anatin'ny vavaka sy fifadikanana hoe reto Jesosy reto toetrako reto esory. Tena ity tenako ity dia tena hoe omboko mihitsy, miena tena miena. Dia ny fanahiko kosa ampitomboy ao aminao. Dia ny mpampiasako tao Alibao moa tena nisy fotoana izy tena miteny tamiko hoe tu as le bon Dieu Julia. Satria mahita ny ataoko izy, tsy hoe ampireharehana mirehareha amin'izany, fa tena hoe tsy nanana tsy nisy tahotra intsony tato anatiko. Za taloha raha mbola tsy nandray an' Jesosy dia mamenatra anazy zany ataon'olona hoe mivavaka izany, iny mpivavaka. Fa amin'izao tena hoe anaram-boninahitra ho ahy zany. Hozy izy ny olona hoe iny efa namena anarana mihitsy ny koa raha atao amin'ny patronko hoe pastery izy. Hozy amen, raisiko amin'ny anaran'i Jesosy. No inona izay no ilay vavaka sy fifadikanana foana hoe rehefa misy ny vavaka sy fifadikanana manaika tena hoe ity Jesosy avonina hitokana mihitsy ny hitady anao, satria te hiova ny fiainako tena tiako ny manana anao Jesosy tompoko sy mpamonjy. Fa raha misy zavatra mbola tsy araka ny sitraponao dia ao anatin'izay mihitsy ny tena ny esoranao. Na misy ezaka ataonao ara tsy afaka io, tsy afaka. Izay mihitsy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra misy olona hozy izy tena voafatotra dia tonga ny mpianatra dia tsy afaka ilay izy, tsy sitrana izy. Dia nanontany efa ahoana dia hoe io karazany io hozy izy tsy afaka raha tsy mivavaka sy fifadikanana. Dia ohatr'izay mihitsy misy toetra ao amintsika ao, misy zavatra mamatotra antsika, tsy afaka io raha tsy mivavaka sy fifadikanana. Fa rehefa entinao hoe amin'ny fonao, amin'ny fanetretena, ary tsy entinao irehare hoe za mivavaka, za mifadiana, tsy ry havana. Alaetaeta ao anatinao ao mihitsy. Zaho tena hoe hijoroako vavolombelona fa tato anatin'izao fiangonana izao, fiangonana agape izao tena hoe fiainam-baovao miainako izany vavaka sy fifadikanana izany. Nanavaozan'ny tompo nanamboaran'ny tompo nampitombon'ny tompo. Izay zany ny fijoroana vavolombelona entiko entanatrehantsika fa mitondra fanavaozana ao antsika io vavaka sy fifadikanana io. Makasitraka indrindra nanome ny fitenena. Amen. Amen. Ia, makasitraka ny rahavavy Julia tsika amin'izay fijoroana vavolombelona noentin'izay dia misy ny rahavavy Tojo, rahavavy Isoa moa mbola ho raisitsika ihany koa. Amenanao avy hatrany rahavavy Tojo, fohifohy moa ny azy dia amenana azy avy hatrany dia raisina mpitiavana be rahavavy Isoa avy eo. Amenanao rahavavy Tojo ny fitenena. Dia faly miarabantsika maneran-tany amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famoizana voninahitra ho anazy irery ihany. Ny fijoroako vavolombelona moa zany dia fohy ihany sady tsotra. Zahako moa zany mbola kely dia efa nitezaina tao anatin'ny hoe fifadikana io, ohatran'ny tsika hoe fadiana isaky ny sabotsy ohatr'izany, fa tsy tena hoe tao anatin'ny foko loatra le fadiana hoe fahoana mihitsy moa. Fa ny fifadikana tena tsaroako indrindra voalohany indrindra dia misy fahotanana ataoko izay dia tonga dia hoe izy mamana hoe fadiana ianao mandritra ny 3 andro. Tena sarotra tamiko ilay izy fa tena nasoana satria tena toena hitsapaka hoe tena tsy mendrika marina ny olombelona ary Andriamanitra dia mitady an'izay fo hoe manetry tena zay, satria ilay voalohany andro dia sarosarotra anahy ihany ilay hoe tsy mihinana vita ihany zany ilay une journée, fa ilay hiditra 2e jour hoe mbola ity tsy sakafo dia teo tena misy an'ilay fitadiavana ilay fanetretena.
Ary io zavatra io tena hoe tiako jona vavolombelona satria za zany misy taona taty aoriana ohatran'ny hoe mifadianina fa juste fotsiny hoe mifadianina ohatran'ny hoe mifadianina hono dia mifadianina indray ho fiangonana dia tena tenenina amin'ny olona rehetra hoe mifadianina ho izay amin'izao fa io toe-pontsika io zany tena teteka amin'ny fifadikanana le toe-pontsika manetry tena izay voateny be da be tonga zany manetry tena ary izay ilay tena tadiavin'Andriamanitra ary fanetretena tsy hoe grève de la faim ilay izy ka hoe amolana an'Andriamanitra mba non sitrapontsika fa ilay izy tena hoe indrindraindrindra aloha fanongoana ny faniriana nofontsika eo amin'ny hazo fijaliana satria ny fifadikanana dia tena hoe fitadiavana ny tavan'Andriamanitra ary raha mbola misy fahotana ny anatintsika raha mbola misy zavatra kely dia misy zavatra foana zany hoe mampisarasaraka antsika amin'Andriamanitra ka io zavatra io tena ijoroako favolombelona hoe rehefa misy zavatra hitako hoe sarotsarotra indrindraindrindra moa misy an'ilay ten'Andriamanitra teo nresantsika ny contexte n'iny ten'Andriamanitra amin'ny Matthieu 7:10 dia zao misy olona voan'ny andro be dia nentina teo anatrany Jesosy zany le zanak'olona hoe sitrany teo izy le dadan'ilay olona dia efa tany any ny mpianatra nandroaka an'ilay izy dia nanontany an Jesosy zareo efa manina tsy vitanay ty dia niteny ozy izy Jesosy niteny mafy an'zareo hoe eto aty amiko dia nentiny teo anatreo an Jesosy le olona dia Jesosy hoe fanahoana izay ozy izy mitsangaka nandroaka an'iny dia ozy miakely ny finoanareo dia hoe raha manana voatsinampo izy raha manana finoana tony voatsinampo ianareo izy ka hiteny amin'ny tendrombohitra fondra dia tsy zavatra tsy ho ianareo atao dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe kanefa ny karazan'iny dia tsy miala raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadikana fa le toe-po mihitsy ny toe-po inona ny antony nanaovana le asan'Andriamanitra inona ny toe-po androsoana amin'ny zavatra anankiray io toe-po io en fait tena mila tadiavintsika eo anatrehan'Andriamanitra satria raha ohatra zao tsika te hitombo finoana ny finoana dia zavatra ara-panahy ny misakafo sy ny zavatra miara-nofo nefa mamelona nofontsika rehefa ohatra hoe misakafo manao zavatra mapetipety an'ity nofontsika ty zany fa rehefa ohatra tsika ka hoe te hitombo finoana indrindraindrindra dia eo atombotra ny tombo manombo ny filana sy ny faniriana dia mitombo ny finoantsika dia tamin'ny révéleny tompo anaty resatytyany raha te handeha lavitra zany dia tena mbola tsy maintsy hoe izay satria le toe-po io mihitsy ny motivation antsika ohatra hoe manao asan'Andriamanitra inona motivation antsika voninahitra ao an'Andriamanitra ve sa voninahitra ao antsika ve manana finoana ve tsika manao an'ilay izy le finoana ve ohatry ny ahoana ny plasiny dia tena hoe rehefa eo anatrehan'Andriamanitra ianao manetry tena mitady an'izay hoe sitrapon'Andriamanitra ilay izy satria rehefa sitrapon'Andriamanitra dia ozy averiko amin'ilay fijoroana vavolombelona tamin'ilay fona ratra teo ihany dia zao hoe raha tsy ampy finoana dia tsisy azahoana sitraka raha tsy manana finoantsika tsisy azahoantsika sitraka amin'Andriamanitra ny ka io finoana io dia cultivena koa amin'ny vavaka sy fifadikana rehefa ohatra ny hoe te hitombo finoantsika dia tena hoe ndao hivavaka ndao hifadiana ary mila atao matetitetika le ohatrany hoe ny zavatra misy dia ataony devoly ohatrany hoe mahakely finoana antsika fa rehefa ohatrany hoe te hitombo finoantsika dia afaka mandeha mifadianana tsy miaraka amin'ny fiangonana fa hoe andao hitady andeha rery tena izay no tena appréciako antsika hoe andramika izany aza ataovy régulièrement ianao mifadianana aza miandry amin'ny fiangonana foana isaky ny sabotsy ako ny andeha hifadianana fa raha tianao ny hitombo finoana dia tena hoe andao anombo ny filana sy ny faniriana tena manana etaeta zany ampitombo finoana eo anatrehan'Andriamanitra dia ho hitanao ny fampiasan'Andriamanitra na lavitra renao ninona zavatra ohatra ny hoe ataonao dia heninao mihitsy hoe zany fa misy zavatra mitranga mahita ianao ohatrany hoe mandroaka dia mahita ianao hoe esprit an'izao ty atao amin'ity olo ity mahazo mahita fotsiny ianao esprit
Araka l'esprit misy olona zao nanatona anay dia mivavaka dia mety mambavaka izy izy dia ioga dia mivavaka ho an'ilay olona dia io izy ilay tenin'Andriamanitra hoe esprit d'esclavage mahazo ny olona. Esprit d'esclavage dia tsy mety hoe fisainana andevo zany ao anatin'ilay olona zany andevo zany izy esprit d'esclavage andevo ny fiainany amondony eo en fait izy zany efa andevo zay dia io na dia zanak'Andriamanitra dia mbola entina foana le esprit an'ilay izy dia tena hoe ampahafantarin'Andriamanitra le nampahafantarin'Andriamanitra moa zany hoe zay le zavatra mitranga amin'ny olona io mampatonga anazy hoe tsy manana toe-tsaina ambony mihitsy tsy mahavita zavatra lehibe satria zay esprit zay midomine an'ilay olona fa mila fantatra le izy dia mila hoe esana arak'izay rehefa fa zay manamby be tabe zany ny fifadikanana amin'ny fahafantarana ny amin'ny tontolon'ny ara-nofo dia zay ny hijoroako vavolombelona sy ampaherezana antsika hoe ndao ahery fadianina ao anatin'ilay tsy famolana an'Andriamanitra hoe grève de la faim ilay atao mba hahatonga an'Andriamanitra hanome an'izay tiantsika fa anao sitrapon'Andriamanitra mba hahatonga ny zavatra irin'ny fotsika ho tanteran'Andriamanitra satria izany tenin'Andriamanitra hoe fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Andriamanitra aloha ny ataontsika voalohany dia avy eo Andriamanitra manome soantsika dia izay ny hidoroako vavolombelona amintsika hoe marina ny teniny amin'Andriamanitra ary tena hoe tsy mbola nisy fotoana zany izy hoe nandainga fa raha ohatra tantaraina daholo moa zavatra rehetrarehetra dia tsy ampy ny fotoana fa tena hoe mahiratra ny ara-pananao mahita zavatra mihoatra kokoa ianao rehefa manombo ny tenanao sy ny fanirinao zay le mampatonga ny tenin'Andriamanitra teto manko ny mpianatra ny tenin'Andriamanitra fa tsy le olona hoe horohana devo ny mpianatra zay hoe andeha fa maninona izy izy tsy natafavoaka an'ilay izy zay dia ho antsika rehetrarehetra te hanana puissance spirituelle dia afaka miditra ao anatin'ny fivadikanana sitrapon'Andriamanitra tsika ahitantsika zany hoe finoana bebe koa zany mahatra ao n'Andriamanitra dia makasitraka antsika minao fanandraitsika. Amen. Ia, makasitraka anao raha vavitojo ny amin'izay fanazavana fandraisana anjara biriky nentinao izay voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery ihany dia alohan'ny amara-paranantsika moa zany handray ny vahiny manaraka tsika raha vavy Isoa izay avy any Lyon amenanao avy hatrany fitenenana tompo ny fijorona vavolombelonao mikasika ny amin'ny hoe ny fidiranao anatin'ny fifadiakanana inona zavatra efa tsapanao inona zavatra efa voarayanao tamin'ny tompo tamin'ny alalan'ny fifadiakanana izay nataonao amenanao avy hatrany fitenenana tompo. Nidiny ny micro anao azafady. Ia, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no azahoako mijoro vavolombelona eto amintsika mpiray fanantenana ao amin'ny tompo zany zanak'Andriamanitra. Miresaka ny amin'ny fifadikanana zany dia tena zava-dehibe mihitsy ho an'ny zanak'Andriamanitra zany, ho an'ny kristianina rehetra zany. Fa ao anatin'ny fifadikanana koa nefa misy condition zany izay tsy maintsy arahantsika zany efa nitenen'ny mpanompon'ny tompo teo aloha teo daholo zany hoe mivavaka manetry tena mitady ny tavan'Andriamanitra miala amin'ny raha tsy fanao zany rehetrarehetra zany no hoe tokony ataontsika zany rehefa tena mitady an'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny fifadikanana. Ary fifadikanana koa zany tamin'ny fotoana ny za tena tokana fadianina matetika hoy hoe niaraka tamin'ny agape tamin'izany fotoana zany dia tena nahazoako tena hoe fahasoavana lehibe avy tamin'Andriamanitra fa niala daholo zany ny toetra ratsiko tena lasa nanary fitafiana tsy mendrika reny daholo za tena nanamasy tena za ary dia nakafy zany hoe vavaka zany ary dia nitian'ny tompo
dia miaraka foana amin'ny fandaharana radio Agape tamin'izany a, dia manao alim-bavaka matetika, dia mifady anana koa matetika. Fa tena nampitombo ny finoako a, ary nanafaka anahy. Misy hery manafaka manko ao anatin'ny fitadiavana an'Andriamanitra rehefa tena ataontsika amin'ny finoana sady amin'ny fo. Fa tamin'izany a nisy fibrone, dia izy le dokotera tany hoe didina mihitsy io esorina ambany tranon-jaza. Dia izy hoe tsy resy lahatra amin'izany tranon-jaza mihitsy ireo no asorina, za tsy resy lahatra. Dia tady ny tompo mihitsy tamin'ny alalan'ny fifadikana. Tamin'izany tsy indray andro na roa andro fa tena mihoatra. Tady an'Andriamanitra, mivavaka foana, mitokana foana. Ary eo anatin'ny fifadikana zany tena mahafinaritra be fa misy zavatra endahan'ny tompo ao amintsika ao. Endahany misy toetra fahazarana reny hoe miala amin'ny ratsy fanao dia nendahan'ny tompo. Io tsy tsika manala an'io na te hiala amin'ny ratsy manao ahoana raha ny olona anankiray raha tsy Andriamanitra tsy afaka. Fa amin'ny alalan'ny fifadikana koa nefa tena hoe manampy be dia be atsika zany. Dia afaka tamin'ny namanaman-dratsy reny, tamin'ny fandehanana mandehandeha foana eny fa tsisy atao dia mitetitety magasin dia tsy misy zavatra atao afa-tsy ny mividividy zavatra foana fa nafahany Jesosy tamin'izany rehetrarehetra zany za. Tena nafahany. Isaorako an'Andriamanitra fa tena afaka za tamin'izany. Ary fifadikana koa zany dia mitaky fahamasinana. Io zany zava-dehibe koa zany ho an'ny kristianina io, fahamasinana io. Amin'ny fomba fiteny nanafahan'ny tompo anahy daholo zany, fomba fitafy nanafahan'ny tompo anahy daholo zany. Tena hoe miaina tamin'izany fahamasinana zany koa zany ary tsara ny tompo, mahafinaritra. Mampirisika antsika za zany hoe tady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifadikana fa nampiasain'i Jesosy mihitsy nanomboka tamin'izay ka mandraka antsika amin'ny teny zao lasa tena hoe tena milomano be mihitsy zany amin'ny zava-panahy. Fa ny zavatra ranofo zany nahafahan'ny tompo tanteraka za tamin'izany fotoana zany fa rehefa nakany amin'ny dokotera zany natao ny analyse jerena fa foana natao le fibrone. Tsy nididina, tsy nalaina ny tranon-jaza fa afaka tamin'ny alalana fitadiavana an'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny vavaka, tamin'ny alalan'ny nanapa-kevitra mihitsy aho hoe Jesosy eo hanompo anao za ary hiala amin'ny zavatra zay tsy araka ny sitraponao. Fa tena niala, afaka, manafaka zany le Andriamanitra zay vavahantsika. Hoy izy any amin'ny Jaona 4:5-7 hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fa tena nisy fahagagana nasehon'Andriamanitra fa na le namako ara gaga fa teo maso ny dokotera teo tena nikikika be izy. Nasehon'ny dokotera zany le résultat échographie sy ny rehetrarehetra jerena fa tsisy ninina. Hoy izy hoe y a rien opéré madame izy. Dia hoy izy hoe j'ai pas compris mantsy an'le dokotera. Y a rien opéré izy, tsisy fibrone opéré zany eto izy kina ny opéreko anao. Dia hoy izy le namako hoe sitrany Jesosy ianao, kikika be zany izy tao mibrone le dokotera. Dia hoy izy hoe saotra roa dokotera. Dia lasa zay fibrone efa tsy fatako firy kilo fa andeha esorina hatramin'ny tranon-jaza mihitsy. Efa rakotra izy le dokotera ny tranon-jazanao fa tsy hevitra mihitsy fa tsy mety esorina mihitsy. Dia izy hoe tsy Jesosy io. Je hoe je vais réfléchir mantsy an'le dokotera fa za tsy afaka manapa-kevitra sur place fa nitadiaviko tamin'ny alalan'ny fifadikana Jesosy tadiaviko tamin'ny alalan'ny vavaka, tadiaviko tamin'ny alalan'ny fanetretena, tadiaviko tamin'ny fialana amin'ny ratsy fanao mandehandeha foana au lieu dia mivavaka ao an-trano balibalady tsisy dikany ihany miaramiaraka amin'ny namanamany eny mahenoheno teny ratsy eny fa dia nanolo tena aho nitokana za Jesosy eo tolotra anao amin'izay ny fiainako ity izy. Fa dia isaorako an'Andriamanitra fa tamin'ny fiarahana tamin'ny Agape moa zany ny tena hoe
na azahoako hery satria ny radio zany tsy maty fa mirehitra foana 24/24 dia miala kely eo aho zany dia efa mandrehitra indray, miala kely eo aho zany dia efa eo indray, lasa tena hoe amorezy an' Jesosy mihitsy tamin'izany fotoana zany, tombe amorezy. Tena hitako ny fahatsarany Jesosy hoe aio aty Jesosy ty tsara ohatran'izany, fa tena tsy tiako lanilany zany foana ny fotoako, tsy tiako lany ny fotoana tamin'izany tsy tiako. Ary dia saorana an'Andriamanitra fa dia na ampiasain'Andriamanitra dia rehefa misy olona marary dia mivavaka dia lasa ny gène tamin'ny toerana nisy anahy dia tady vavaka, mila vavaka fa tsy mbola nisy carte séjour tsy azo dia lasa nanangonangona gène tany zay mila vavaka dia nahazo valim-bavaka voninahitra ho an' Jesosy fa Jesosy no namaly vavaka, fitaovana fotsiny tena tamin'izany. Satria le akon'le vavaka sy fifadikana ary fiarahana amin'ny radio maheno fijorovavolombelona, maheno fampianarana, maheno fampaherezana dia tena nahafeno fepetra hoe tena ato mihitsy Jesosy zany hoa dia tao atokantranoko Jesosy, ary dia tonga tao amin'ny fiainako Jesosy, ary dia nampandroso azy ary dia nanaiky azy dia zao aho zany tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa manompo an' Jesosy dia ampiasainy dia misy namana reny moa mivavaka mangataka vavaka be dia be fa ny fotoana moa tsy ho apy raha ohatra hoe hitantara ny zavatra rehetra nataon'ny Tompo tamin'ny alalany zany fifadikana zany fa manentana antsika hoe tsy atao ambanin-javatra ny fifadikana, ary tena zava-dehibe ary tena tadiavantsika an'Andriamanitra. Tena tsara, tsy vitany manova fahasalamana fotsiny fa tsika koa raha manova hery fa na ny vatana raha maivamaivana mivavony salama tsara finaritra dia voninahitra moa an'Andriamanitra reriany ka dia makasitraka fa na 7 andro dia manao na firy dia manao satria hitako fa misy zavatra tsara ao anatiny ao ary ny fifadikanana tsara fa le fiarahana amin'ny Jesosy mihitsy zany ny tena mahafinaritra be. Ka dia voninahitra Andriamanitra ka dia mahereza daholy dia mazotoko mifadianina matetika, tena matetika zany le izy atao. Amen, amen. Alleluia. Jesosy. Dia makasitraka anao Ravavy Isoa ny amin'izay fampaherezana fijoroana vavolombelona nentinao zay fa mampahery dia mampahery tokoa ary izany fanafahana rehetrarehetra zany dia vokatry ny fifadiakanina daholo satria araka ilay tenin' Jesosy ny karazany iny dia ao anatin'ny vavaka sy ny fifadiakanina ihany iny vao afaka dia maro ny olona afaka atao anatiny izany fifadiakanina zany satria na ny fijoroana vavolombelona rehefa tsika teo fa betsaka ny afaka tamin'ny kafe, betsaka ny afaka tamin'ny lamaody, betsaka ny afaka tamin'ny zavatra maro samihafa dia tena hoe mandrisika antsika zany ifadianana indrindra isika kristiana izay mpanarady an' Jesosy satria zava-dehibe ny fifadiakanina dia alohany hanomezako andranadahery ny fitenenana zavatra kely mba voarayako eto amin'izao fotoana izao fifadiakanina dia anisany ihany koa fiverenana amin'Andriamanitra satria matetika tsika lavitra an'Andriamanitra ny fiainantsika. Matetika misy olona miteny hoe zara ohatrany tsy mahita tanan'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny fiainako, ohatrany tsy mahita valim-bavaka, ohatrany tsy mahita inona satria ny relation antsika amin'Andriamanitra mihitsy ny lavitra dia mila miverina tombotry ny tombontsika arak'ilay tenin'Andriamanitra ny amin'ny Joela 4 izay efa fantatritsika loatra hoe koa ankehitriny miverena amin'ny Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra zany hoe mila manatona an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra ary zavatra mahafinaritra amin'ny Joela 4 io dia hoe rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia manenina ny amin'ny loz'Andriamanitra satria eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona iny foa rehefa manalavitra n'Andriamanitra tsika dia matetika loza no mitatao fa amin'ny fotoana izay iverenantsika amin'Andriamanitra dia izao Andriamanitra mihitsy no manenina ny amin'ny loza io satria indraindray Andriamanitra mihitsy no mametra an'io zavatra io hisy eo amin'ny fiainantsika mba hahatonga antsika ho tonga saina hiverina aminy fa rehefa vonona ny fontsika mampanahy antsika miverina amin'Andriamanitra dia izy mihitsy no manenina izy ny amin'ilay loza ka ny loza izay tokony ho avy teo amin'ny fiainanao dia ataony fitahiana. Be dia be moa ny fifadiakanina ato anatin'ny Baiboly ao anatin'ny fifadiakanina ihany koa dia izao hoe tsy izay tiantsika no atao fa izay tian'Andriamanitra arak'ilay voalaza atao amin'ny
isay atoko fahavalo amby dimapolo teo hoe tsy izay inona ozy izy ny antony hivadianareo fa ny tianareo ihany no ataonareo izany hoe misy zavatra mila rahantsika izany ao anatin'izay fifadian-kanina izay fa tsy hoe izay tiaka ny ataoko anao an'izao hiady aman'olona mitezitra satria izay zavatra hitan'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ireo au lieu dia mifady alina izy loza mifanditra mifamely tontolo faratsiana na samihafa io izany ny zavatra ataony dia izany zavatra izany tsika izao rehefa ohatra ka miditra ao anatin'ny fifadian-kanina ka izany ny zavatra ataontsika hoe misy rankina be any anatin'ny foko zitina be tsy azo atao ininona minitsiny dia tadidio fa tsy ren'Andriamanitra ny fitarainanao amin'izay fotoana izay fa ny fifadian-kanina izay akasitrahan'Andriamanitra dia tsika manetry tena makeo atongotro ny tompo hivavaka hitady ny tavany ary vonony manapa-kevitra izay hoe nytenen'ny rahavavy teo hoe tena tapa-kevitra tanteraka mihitsy hoe ambeko an'i Jesosy ny fiainako ary tapa-kevitra hiala amin'io zavatra io fa raha ohatra ka tsy misy fanapa-kevitra tsika fa izay tiako ihany ny ataoko ilay fiainako ihany ny fiainako dia jamais Andriamanitra andrianao na iosom-bovoka takin'iny eo ary ianao na ioson-davenina nanao iny eo ianao dia izao tsy ren'Andriamanitra ianao fa misy zavatra tsy akasitrahany dia izay hoe ny fifadian-kanina akasitrahany dia nanapatapahana an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia mino fa raha mbola toy izantsika eto ny témoignage mbola be dia be eto fa izay no entiko mara-paranana amintsika amin'izay farany fifadian-kanina ihany koa izany dia efa nilazan'ity ihany mpanompon'Andriamanitra teo hoe fifadian-kanina koa tsy hoe tsika ireharehana be horeny izao tontolo izao hoe fadianina izay horeny tany aman-danitra miantso lakolosy fa ny fifadian-kanina dia entre antsika sy Andriamanitra ohatry ny hoe communauté amin'ny fiangonana dia ao anatin'ny fiangonana tsy mampanina hoe mareny fiangonana fa ato anatin'ny fifadian-kanina tsika dia izay hoe mba tsy ho hitan'ny olona eo amin'io Matthieu 5 moa izy dia miteny mihitsy hoe ary raha mifadianina ianareo izy aza mety ho tahaka ny mpiatsara velantsy izay malahelo tarehy anisan'ny zavatra anankiray mila fadintsika izany rehefa miditra ao anatin'ny fifadian-kanina satria matetika tsika miferinaina be mihitsy tena na be Jesosy dia miferitaina tena hita eny amin'ny tarehanao hoe tena miferitraina ianao dia amin'izay fotoana izay anontany anao ilay fa maninona ianao raha vavy fadianina ho vaky ihany ilay izy dia izao tsy misy valim-pitio anao ny amin'izay fa tsika izany araka ny tenin'i Jesosy fa ianao kosa raha mifady hosoro ny lohanao mpangohy tsara ny volonao ataovy madio tsara ny vatanao ny tenanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady ianao fa ho hitan'ny rainao izay ao mangingina dia izy no hamaly anao izay netiko habidipitina na zavatra voaray antsika rehetrarehetra teo voalaza antsika rehetrarehetra teo fa dia atolotrako avy hatrany indray ny paster Mario moa fa manokatra micro dia hanenana azy avy hatrany fitenenana fa lava be ty resaka ty raha mbola tizantsika etika nefa fotoana moa manapetra amenanao paster ny fitenenana iny ary makasiraka ny anabavy Chantal antsika na mifitenenana ary sorana ito ny fitsoravavela sy nataonao nataony anabavy Isoa ny anabavy Tojo rahalahy Herbanampy anabavy Julia intsy efa antsovampela tao ino fa tsika rehetrarehetra samy mana fitsoravavampela tao tiasitsy n'izay fa ny fotoana moa manapetra ary raha sitrakareo dia za manantena raha anaiky moa ny tompona andraikitra mba asiana toy n'ilay fifadian-kanina amin'ny heriny na manaraka izay andaminantsika anazy fa fampitinana ilay izy fotsiny kapa mba hitsoravavampela kely satria efa mba mahazo micro eny dia ny fifadian-kanina natoko voalohany zany c'était en 1991 angamba izay toko hoe teo amin'ny efa-bolana na enim-bolana nalorako tena teo zany dia mba nanandrana ny fady ihany satria ny olona miresaka fifadian-kanina foana 20 andro 20 andro ny Daniel 3 andro ny Estera to zany aloha le kelikely no tongo voalohany dia jereko nefa le degré ny fifadian-kanina toatrany sady tsy misotro azy zany tsy mihinan-kanina ty fa tena vata fotsiny tena vavaka zany dia zay moa hoe ny fadiana-hanina zany dia vavaka ny tena marina vavaka ny tena atao satria misy karazana devoly zany na karazana retina na karazana toetra ratsy iny karazana iny ozy izy Jesosy tsy afaka mihitsy iny ninina ho ataonao ratsy vavaka sy fifadian-kanina ihany eo zany tena tiako atomavina zany dia le vokatra ny fifadian-kanina mihitsy zany
tena zavatra azo sapaitanana hitamaso relesiny sofina zavatra azo tena iainana mihitsy io zay ny jovamambela amin'ireo zany hoe nanomboka ny fahadianana zany voarahany fotsy tonga dia avatenina aloha tena oza tena tsy nahita tory ny alina premier jour sady tsy ninana tsy nisotro tena bonta lohako mamanay moa zany manara-maso anay miara-petraka tamiko izy tamin'ny setonzay raha nodiko zany dia ndo iara-petraka aminako mamo aloha matry ny troasono fa zaho tena ifady amina dia izy koa zany matahotra hoe tena fahoany aloha ny fady any fa na tsika manao zany fiangonantsika tsy manao zany fady any zany fa tsika ny loterane tsy ao anatin'ny doctrine atsika io zy tsy isan'izany fady any zany toza zany eo tsy hanaraka doctrine na fombafomba fiangonana fa inona ny voalaza ten'Andriamanitra dia tena hoana zany izy teo zany mamanay sahirana dia trizako foana le fifadikana le izy koa zany rehefa fady any io dia zay le maharatsy le aza miteniteny aman'olona fa rehefa anao aloha dia ataovanao manokana sy Andriamanitra dia tonga ny andro faharoa nanomboka mahazo ain'izany ndray satria mamaky ten'Andriamanitra dia mivavaka dia tonga hatramin'ny andro fahatelo so zay efa tonga ihany ny andro fahatelo vitaikatra afara dia inoko le fa mamanay tsy mba ty tsy mandro akorony eniko mihitsy le fofona sakamanao miaraka amin'le akorony to zao tena niretako efa tonga efa letika masoany tonga miaraka avy any miaraka amin'olona koa tianaka misotroko erany aloha tena tsy tena inaina izy teo zany sady saotra ny tompo hoe saotra n'Andriamanitra fa tena nisy fahatsapana kosa aloha taminaty tany tena hoe ny fampipatotra rehetra namapipatotra dia tena hoe ansaka tena tsapako mihitsy misy heritrolo to anatiko dia laza aminao fa manandrama fivadikana na dia atao hoe ray andro fotsiny ary vitanao aloha tsy maninona fa dia zavatra anankiray ianao dia totsika tsy mijery telefonina mihitsy anao na manray SMS na communiqué amin'olona fa dia azo tao tsara le zany fivadikana koa le zany ny hanina zany tsy voatery ny sakafo miditra anatin'ny kibo koa afaka mifady ianao tsy mijery télé afaka mifady ianao tsy mandany fotoana amin'ny Facebook afaka mifady ianao ohatra hoe ny fitafiana ve misy olona moa tena isaka mandray vola dia vidy akanjo vidy kiraro vidy azao isaka mahazo vola dia vidy zany misy olona voafatotra mifanahy amin'ny lamody ao ny sasany voafatotra mifanahy ny lela miresaka tia resaka be mihitsy resaka fifadikana resana dolo ny omby sy ny tanimbary sy ny friperisyn'ny rehefa hoe tia ny resaka dia tia ny resaka ka faranako eto ny resaka fa sirakareo dia zay zany mba fiangaviako be dia be ny jovabelona re tena hoe mba faliko zany dia ny vokatry ny fivadikanana inona ny vokatry ny fivadikanana zay ngamba no apetrako amin'ny tompona ndraikitra raha sitrakareo makasitraka neno hatramin'ny farany fa tena ilaina fivadikanana voninahitra ao an'Andriamanitra rea. Amen. Ia misaotra anao pasteur any amin'izay fandraisana fitenenana izay voninahitra ho an'i Jesosy dia atolotra anao avy hatrany natahery ny famaranana ihany koa amin'izao fandaharantsika izao satria fa mandeha dia mandeha ny fotoana mandeha ny ora ameko anao avy hatrany fitenenana ara sy ny famaranana. Ny ary misaotra ranavavy ary nafinaritra be ty fotoana ity satria manan-karena mihitsy tsika amin'izay rehetra resahana ary tena mameno mifameno mihitsy ary tsaroko eto ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny Galatiana 5 manomboka amin'ny 7-10 indrindra eo ihany tiako raisina hoe mamitina angamba ny atao hoe ny tombontsoa tena azontsika amin'ny fifadikanana sy ny hoe mivavaka mihitsy ny fandraisana amin'Andriamanitra satria ny fifadikanana moa dia entina ilazana ihany koa fa natao mba anakekezantsika bebe kokoa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny Jesosy zany. Voasokatra eto hoe fa ny nofo manohitry ny fanahy ary ny fanahy manohitry ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo atao. Zany hoe mazava be zany fa raha ampanginitsika ny zavatry ny nofo dia atanjaka ny ara-panahy. Zany hoe izay no mahatonga antsika ahafahantsika manao asa mahery satria ny angeza be
ny atao hoe hery ara-panahy ao anatintsika. Izany eo atsika mihitsy zany ny antony nanaovana an'io fifadikanana natao nasain'i Jesosy natao io vavaka izay tsy vavaka tsy amin'ny teny fa vavaka amin'ny ataonao mihitsy zany dia hoe ampangininao ny zavatry ny nofo. Fifadikanana moa no resahana hanina dia zavatry ny nofo akaiky dia akaiky dia ampanginina ny zavatry ny nofo dia hisandratra ny ara-panahy satria mifanohitra izy roa ka ahafahanao mandroso sy mahery kokoa amin'ny asa izay ataonao ary na ny devoly ara dia andositra satria ngeza be ny ara-panahy ao aminao. Izay no zavatra anankiray ary mahafinaritra ilay tenin'ny pastera teo satria tsy ho tapitra mihitsy tokoa izy ity satria iresaka ny ara-nofo tsika sy ny hanina ihany ny fadina mba ahafahana misandratra satria raha ity sandratra ara-panahy ianao dia apetraka ny ara-nofo sahala amin'ny hoe misy moa zany ny atao hoe jeune médiatique koa amin'izao fotoana izao mety azo atao araka ny lazain'ny pastera teo hoe maninona moa ny tanora anankiray raha anandrana izy hijery ny fifandraisan'ny Andriamanitra satria ny nofo manohatra ny fanahy, ny fanahy manohatra ny nofo ka mety ny zavatra ara-nofo mety anilingelina na dia ny fotoana aza ahafahanao mampifandray amin'ny tompo. Dia andramana tanora anankiray mandritry ny maraina izy dia confisquena ny telefoniny, tsy mahazo mijery internet izy, tsy mahazo mijery manetsy teny izy zany fa tsy hoe terena koa angamba dia hoe andeha izy hifantoka amin'ny fifandraisana ny tompo, hivavaka izy na eny an-dalana ary izy dia mahatsiaro an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra any amin'izay misy azy izy dia rehefa andeha te hanokatra andeha hijery an'ilay telefona na te hijery Facebook dia andeha izy baiboly no jereny dia hamaky teny izy dia ho hita ny fiovana ny ampitson'iny hoe toa manelingelina azy koa ilay réseaux sociaux. Dia eto zany dia mba ahafahana zany mametra ahafahana mitantana ny andronao, ahafahana mitantana ihany koa izay rehetra ataonao ka hatateraka ilay tenin-tompo hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Fa ilaina ihany koa tena hoe ilaina satria hitantsika raha ohatra tsika zany mijery ao amin'ny ohatra hoe akoatran'ny zavatra hanina koa zany anisan'ny fifadiana izay hita koa tao amin'ny ohatra zay resitsika zao mikotiana voalohany tokafitiny andin'ny fadiny dia hoe aiza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'izay andro sasany hafanekenareo ho andro fivavahana nefa mbola iraisanareo fandriana indray matsaka ny satana fanahynareo noho ny tsy faharetanareo. Izay zao dia misy resaka hoe fifadiana indray eo amin'ny firaisana ara-nofo ny mpivady ny resahana eto. Zany hoe misy be da be zany fifadiana raha misy rehefa hanekenareo izy ho andro hivavahanareo. Zany hoe misy mihitsy zany azo atao mihitsy zany ny mamadika aloha misy fotoana tena apetraka mihitsy hoe hivavaka. Ary indrindra koa fa ny fadikanana ihany koa dia tafiditra ao anatin'le hoe raha misy fanendrena vaovao na hoe andraikitra vaovao raisinao dia alao aloha mifady hanina dia mivavaka ianao dia hisandratra ny eo amin'ny ara-pananao matanjaka ka ahitanao bebe tokoa atsapanao ny andraikitra raisinao sy ny abeany zany andraikitra zany ka azo hery ianao mba hahafahanao hitarian'Andriamanitra efa akaiky be amin'Andriamanitra ny ara-panahinao amin'izay fotoana izay. Be da be ny azo resahana eto fa hotohizantsika amin'ny manaraka tokoa satria efa diva ho farany moa fa lazaina fa ho fararana izy ity ary tohizantsika izy ity amin'ny heriny fa androany moa zany dia natao hoe vavaka sy ny fady hanina tapany voalohany fa dia hotohizantsika amin'ny heriny ary mbola manasa ihany koa izay mbola mazoto mba hiditra lalindalina koa satria mbola betsaka ny tsy voalaza teto azotsika resahana hoe raha tsy resaka fotsiny tsika hoe ny fady hanina dia misy tokoa azo atao koa fibebahana mba ahafahan'Andriamanitra manova ireo fanameloa manoka saina sy nambarana ohatra azo jerentsika eo amin'ny Samuel faharoa faharoa folo andiny fahenina am'roa zao any natonga ny Davida izay rehefa naka amin'ny Batseba izy izay vadiny namany Uri izay tena hoe mpanompo mahatoky anazy nefa nalainy ny vadiny dia raha aveo mifady ihany izy aveo rehefa nalazainy Natana hoe tamin'ny Natana hoe mikasika ilay hoe ondrony hafa ny nalainao fa tsy ondronao nefa ianao manana be da be dia ny aveo izy narary ilay zaza dia mifady ihany izy rehefa maty ilay zaza dia mihinan-kanina amin'izay izy. Izany hoe mbola iresahana be da be zany ao koa le resaka hoe jeune médiatique resahantsika teo mbola hita lalitsika ary ahafahantsika miditra landalo koa mety misy tsy hovavolombelona hafa ihany koa anamafisantsika sy ampahafantarantsika ny rehetra hoe inona ny marina dia ny
fifadikanana vavaka sy ny fifadikanana dia ao anatiny atao hoe vavaka akasitrahan'Andriamanitra mihitsy, tsy amin'ny teny fa vavaka tena hoe sitrak'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ho ataontsika tsy ho azy fa ho antsika alalantsika bebe koa ny marina ao anatin'izany fanarahana ny tompo izany hivavakantsika. Misaotranao izay tompo noho ny fitiavanao ankehitriny nafahanay niresaka teto mikasika ny vavaka sy ny fifadikanana izay tianao hiainanay mihitsy satria tianao ny zanakao sy ny asan'ny tananao tena hoe ianao rery ihany ny adidy azy, ianao rery ihany ny karakara azy, ianao rery ihany ny tena hitantana azy ho andrindraona sy andry afo eo amin'ny tsirairay avy ianao Jesosy Kristy ny fanamasinao. Ankehitriny dia misaotranao izay satria izany fanirianao izany no tianay ho zaraina amin'ny rehetra hoe mifady hanina dia mivavaha. Fa fotoana mihitsy izao satria ny mifady hanina sy mivavaka dia mampiseho ihany koa fa miantso ny fiverenanao aingana ary manambara ny hiafarany izao fiainana izao. Fa ho avy ilay fotoana izay hiverenanao hakanao ny fiangonana ho eny amin-drahona dia ny fifadikanana sy ny vavaka no mampiseho ihany koa fa manembona sy malahelo ny havan'ny mpapakatra satria tsy eo ilay mpapakatra. Manam-paniriana fatotra ny hiverenan'ilay mpapakatra dia ianao izany Jesosy Kristy. Ny vavaka sy ny mifady hanina dia manafaka ireo mifatotra ihany koa. Fa sitrakao ny anafahana ny mifatotra, sitrakao ny anomezana ireo tsy mihinan-kanina, sitrakao ny anafiana ireo mitanjaka, ary eny sitrakao mihitsy ny ampahiratana ireo jamba n'izao tontolo izao izay misosososo miasa mianatra tena hoe miaina kanefa mandeha an-jambany tsy mahalala ny antom-piainany akory azy ka ahafahany mihitsy aza milaza manao hoe tsy misy ianao Andriamanitra. Mampalahelo izany Jesosy malaza satria tena jamba tokoa, tsy mahita anao mivaingana, ianao izay mikarakara azy isan'andro, manome ny masoandro, manome ny rivotra, manome ny sakafo hanina sahazana, fa ianao manome ny masoandro ho an'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy kanefa dia tsy hitany satria jamba izy ireo. Ny ampahiratra n'ireo jamba eo mihitsy Jesosy no andefasanao anay ho any amin'izao tontolo izao, ho fahazavany izao tontolo izao zahay, mba tsy eo anatin'ny aizina intsony izy ireo ka ny fiainanay, ny fijoroanay vavolombelona, ny fanatonanay azy ireo sy ny fiainanay fangaro amin'izy ireo no ahitany fahazavana mamirapiratra eo aminay ka hisitona azy, anatona azy mba anontany hoe fa izy ianareo, fa ahoana ny fiainanareo. Hijoroanay vavolombelona izy ireny ka hisintomanay azy mba hidirany eo ambalanao ihany koa. Ianao no efa niteny fa mbola manana ondry ivelany vala dia ireny no katsahanay Jesosy fa tsy te andeha irery ho eny amin-drahona izay fa hiaraka marobe anapokisany aman'alina, tsy ho voatanisa mihitsy fa ho marobe hiakatra ka mba tafiditra amin'ilay hoe tsara izao midirany fifaliany ny tomponao. Tompo, mba zany ny feo tianay ho eny, te azo satro-boninahitra avy aminao izay amin'ny fifalianao no tena hoe fahasambaranay. Ka amin'ny alalan'izao televiziona agape maneran-tany izao Jesosy dia mangataka izay mba betsaka ny ahitany marina amin'ny alalan'izao, betsaka ny voavonjy satria ho amasininao ihany koa izao fandaharana izao, ho amasininao izao sehatra anankiray amafazanay ny arato araka ny teninao hoe atsipazo ny arato, dia ianao ny ameno izany arato izany, ho tritra mihitsy izany arato satria betsaka ireo olona rofonay sy hoentinay ho ao aminao amin'ny valanao. Ianao nefa niteny fa ho ataonao mpanarato olona izay. Mino izany izay Jesosy, tsy ny herinay fa ny fanatrehanao masina ary ny fanamasinao izay velona ato anatinay no ahafahanay manatanteraka izany, tsy ny herinay fa ny fanahinao. Misaotra tompo satria fantatray ankehitriny fa tempolinao izay ary ianao no Andriamanitra. Dia ampianary mandrakariva izay tsy hanimba ny tempolinao fa hikarakara izany koa satria mbola ilainao fitaovana mahomby eo am-pelantananao ny tsirairay avy aminay fa samy manany talentanay izahay
fa ianao kosa no ampianatra anay ampitombo an'izy ireny araka izay hitondranay azy. Tompo ho any amin'izy izay fenao manana ny teny fiainana dia ho aminao rery ihany ary ho anao rery ihany ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ary mandrakizay dia mametraka ireto rahalasy anam-pahavo rehetra eo ampilatana ny fiadananao any ho amin'ny tsirairay avy aminay ka dia ny voninahitra ho anao rery ihany tompon'Andriamanitra raha izanaka fanamazana. Halleluja. Amen. Amen. Izay no hoe tsika manakatona ny fandaharantsika tamin'ny piaino ity. Manome fotoanantsika indray zany amin'ny heriny tahaka izao mitohy ny fandaharantsika dia tahian Jesosy daholo makasitraka raha nadahery, makasitraka ny vahiny, makasitraka ihany koa pasteur Mario, makasitraka antsika rehetra dia amin'ny heriny tahaka izao indray zany veloma daholo tompoko tahian Jesosy daholo. Madagasikara